fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry mba tsy halelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Miarabantsika ary namako malala isany kopakopa-tanana ho any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any tokantrano, any amin'ny toerana maro isan-karazany, mety any amin'ny fiangonana, ary miaraba manokana ireo tanoran'Andriamanitra manerana n'izao tontolo izao, tratra ny atao hoe andro ho an'ny tanora maneran-tany lehibe, andro ho an'ny ankizy maneran-tany. Ro hevitra jerentsika androany dia ny amin'ny alahelo omban'ny fanantenana. Amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 no misy ny andalanteny, manomboka amin'ny 7:17 moa zany dia hitantsika fa le afatra nampitain'ny apôstôly Paoly ho an'ny olona izay mety ho trapahoriana, fananarana rehefa misy fahafatesana. Zao ny ambaran'ny soratra masina: fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry, mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Tsy tian'Andriamanitra tsy ho fantatsika ny amin'izay nodimandry. Raha te hafantatra ny amin'ireo toetra ny maty isika dia tsy ahitan'izany n'aiza n'aiza fa ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra. Io ihany manazava antsika amin'ny tsipiriany hoe izao ny toetra ny maty, mankary ny maty rehefa maty, manao ohatran'izao ny fiainana, izao ny fanombohan'ny fiainana dia ariana alehan'ny maty. Tsy misy afa-tsy ny Baiboly ihany ka. Miteny amintsika ny soratra masina amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly manao hoe tsy tianay tsy ho fantatrareo ny amin'izay modimandry, mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fantatsika tamin'ny fiarahana teo aloha fa fahafatesana dia mandindona antsika isan'andro isan'andro, ary nandray aza dia tsy fantatsika mihitsy hoe ahoana ny amin'ny rehefa avy eo, ny amin'ny minitra vitsy rehefa avy eo. Misy olona niala tao an-trano, andeha hiasa, andeha hanao fety, kanefa eno tamin'ny onjam-peo, maty tampoka tarehanana, mampalahelo zany ny zavatra mitranga. Ka misy karazan'olona anankiroa zany lazain'ny apôstôly Paoly eto ny hoe misy modimandry, maty zany, dia misy ny atao hoe maty manana fanantenana, fa misy maty tsy manana fanantenana. Io no jerentsika androany. Iza le maty manana fanantenana? Ny maty manana fanantenana dia izao, ireo mahafantatra fa tsy maintsy ho faty izy, kanefa dia misy fitsanganana amin'ny maty. Ahoana ny atonga azy hanantena ny fitsanganana amin'ny maty? Tsy loa hevitsika androany moa zany fa atsidika kely any, amin'ny alalan'ny fanolorana ny fiainantsika hoe ho ampelantanan'i Kristy, izay niara-belona tamin'i Kristy ka ndaosy ny fahafatesana, niara-maty amin'i Kristy no hitsangana ao amin'ny vovoky ny tany indray. Zany ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko 4:4. Niara-belona tamin'i Kristy dia niara-maty amin'i Kristy ary hitsangana amin'i Kristy. Mandritra le fotoana hafatesana, eo amin'ny fotoana nodimandry, malahelo ihany izy ireo, malahelo satria ahoana moa tsy alahelo, misaraka amin'ny alalan'ny fahafatesana, malahelo. Fa ny alahelon'izy ireo dia be lavitra noho ny zavatra mitranga. Ny alahelon'izy ireo dia kely lavitra azafady tompo, kely noho ilay zavatra ho avy, fanantenana. Ilay fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty zany dia goavana be noho ilay alahelo vokatra ny fisarahana. Manantena izy ireo fa hitsangana amin'ny maty, iona indray hifamina, hifandray tanana, hifampiarahaba, ary iona amin'ny mpifaliana amin'izay fotoana izay. Izay le alahelon'ny olona manana fanantenana. Fa alahelon'ny olona tsy manana fanantenana kosa dia izao, eo ny farany, satria ny antony tsy mba nanana fiovampo, tsy mba niaraka tamin'i Kristy, tsy mba nanolotra ny fiainany hiaraka amin'Andriamanitra, dia eo ny azy no farany, tsisy fanantenana intsony. Zany mazava-dehibe ny hoe manana fanantenana. Itsika ary namako dia ohatran'ny ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korinthiana 4:4-5. Andeha jerentsika Korinthiana 4:4-5. Voageja manodidina izay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, tsy mamoy fo, tsy tratrana déception totale zany ny olona manana fanantenana. Very hevitra ihany izy noho le fahafatesana, voageja ihany izy no eto amin'ny toe-javatra eto amin'izao tontolo izao, tratra ny zavatra manjo ny hafa rehetra izy, ny fahoriana, ny fijaliana, fa tsy eo ny azy ny farany. Zany mahatonga ny ohabolana amin'ny teny manao hoe raha mbola izy koa ny farany, hainareo dia tsy foana ny fanantenako. Mety trapahoriana,
mety mandalo fijaliana fa tsy eo ny farany ho avy ilay fitsanganana amin'ny maty. Alahelo manana fanantenana dia tsy mamoy fo, tsy very fanantenana. Ry namako malala isany miarah amin'ny Kristy. Tsy milavilefina isika, tsy kivy isika, satria mitarika antsika akeo amin'i Jesosy ny fanantenana. Androany ary apakary ny fanantenana, firifiry amintsika moa no efa nanana havana maty, ray aman-dreny, mpiray tampo, fianakaviana akaiky, zanaka. Akary ny fanantenana fa manana ny Kristy isika. Alahelo omban'ny fanantenana dia araka hivavaka isika. Ry tompo tsara indrindra misaotra anao izay afatra lehibe mihezinezina, manome fifaliana. Eny fa na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza ny ainanay dia manome fifaliana, fa ny faratampon'ny fanantenana dia ahitanao eny amin'Raon'lanitra, hitsanganao mivovoky ny tany ary dia hitafy ny tenany tsy mety loha intsony, hitafy ny tenany tsy mety maty, dia ho velona mandrakizay alao valo. Ataovy manana an'izany teny fikasana izany izay, ary ampirisio omeo hery an'olo tena ho anao isan'andro, ka na manahoana hamafy ny fahoriana izay tsy maintsy hatrehinay amin'ny ho avy manana fanantenana miaraka aminao izay. Da io ny tsiraray avy aminay, hamasiny ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.